iray amin'ireo vaovao nafampana tamin'ny herinandro ity ny fanakatonana orinasa Afakaba hampanodina lamba ray etsy Andraharo mampiasa olona mandidina ny 2 teo eo nitsangana ary nanaraka akaiky izay raha izay moa ny maître Willy Razafinjatovo sy ny namany nambarana izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny androandroany ity ary fa tsy mankasitraka ny fampiatona ny asa izy ireo ary tsy mankasitraka ihany koa ny fanaparam-pananana ao anatin'izay. Tsy mankasitraka ary manohitra ny fanaparam-pananana izay ataona orinasa karana izay manidy ny orinasa Afakaba Kongingy izay iasana malagasy 570 arivo ary mamelona olona mihoatra ny 5 arivo eto an-drenivohitra ny mpisolo vava maître Willy Razafinjatovo sy ny namany araka ny nambarany dia misy ny tsy fanaran-dalàna ao anatin'ity raharaha ity. Tsy miaro an'ilay toban'ny orinasa ny tenako fa miaro an'ilay vahoaka malagasy ny cabinet ary avoka anankiefatra zay nanao conférence de presse mba ny zavatra io amin'ny zavatra io satria rehefa nilaza zany le mpanofatrano mampiasa malagasy hoe tsy toy intsony fa fanofanatra fa nanatrano hafa ry zareo dia nandefa ny préavis ry zareo fa hoe hialy zay dia io fa fialan'ny zareo zany nararotiny groupe IRJ First Imo mba ilazana fa hoe ananany groupe IRJ $1 million io Kongingy zany dia rehefa avy eo dia petraka io fanontaniana satria araka ny tena ataony fa raha mbola misy malagasy tsakitsahana eto amin'ity tandazana ity sy firanam-pirenena atao gaboraraka dia hitsangana foana zay ka mitsangana zay zao fotoana zao satria manontany tena zay hoe ahoana ny fomba natao ny groupe IRJ io na napatapahana ny fiainan'ireo malagasy ireo nampijanonana sy nanidina ny usine io satria tsy misy ordonnance sur requête na ordonnance de référé afaka na azo inona fa hoe mahatapaka an'izany hoe mahazona ordonnance anidina ny usine sy androana andreo mpiasa ireo amin'izao fotoana zao tsy miasa ary tsy nakanina intsony satria tsisy usine isany risy didy hoe ivoaka hony amin'ny latsinainy satria nohidin'ny groupe IRJ ny usine dia tsy afaka miasa ireo olon'ireo ka ho jerevana hoe fomba ahoana nataon'ny fitsarana amin'izay fotoana zay satria matoky zay fa resaka fitsarana ihany tsy ho zakany ordonnance sur requête mihitsy zany zavatra zany ary tsy ho zakany ordonnance de bref délai na amina référé mihitsy. Araka ny fanazavana dia hiaraka hiroatra iny amin'ny fitsarana no sy ary iandry ny didy izay avoaka ny fitsarana ireo mpiasa 570 arivo ireo izay voatery mitsahatra amin'ny asany noho ny fanakatonana ity orinasa Afakaba etsy Andranomena ity.